fambe katananay tompo ianao lay andriamanitra azo antoka ianao lay tompony fiainana ianao ny asa manakera zao vahoaka roeto zao hanarahana ity herinandro masina ity ka manareta ho resy lahy sanatitsy aloha tahaka ny fiangonana tany Korinto ka raisay na tsy miteny manoloana ny fahotana izay mahafaky tanterahana hamana ao anatin'ny fiangonana. Tompo mandrenesaka, tompo miaino ny vavakay ary tarilala izay rehetra tena amiray ny filazantsaranao ka hoazona iantoka ny famonjena ka narovinanao vina ny atombavanao dia anisan'ny mitsenanao eny raha olano zay satria andriamanitra velona no arahanay sotra tompo amen. Ny rohevitsika ampiano azy ny hoe ahoana fambolena hoe rehefa resanty fambolena voalohany zany ny olona ohatra miteny voale zay voamonjy fa rehefa tena nanenina amizay fiainana dia vao loatrony izy na misavosavo ay matetikeny aiko azonao any mavety fambolena fa fampitaniana apetaka amin'ny olona dia ny olona matetika rehefa tena idirana lalina hoe inona moa zany fambolena dia tsy manakavaly satria tiafiangoana dia ny olona rehetra indrindra fa nympandray fanasana atakany entana tsy mpandray toky satria tsika rehetra ka teko menina maramara Rumah sekolah sekarang pun kan bulan sekolah kan bulan sekali kemudian aktif sudah tuh mana apa ekonomis kita ini hampir wanti dari bola atau di bukan di FDG meradio apa nih jawab something sana langsung deh it ao amin'ny famonjena ity tsy vidy a ny miditra ao am-piangonana dia manaraka ny fombafomba am-piangonana ary dia misy miray alefaky rehefa avy eo hoe tiany ny fiangonana razanay tiany ny fiangonanay ary lay hevitry zareo no ataony ao anatin'ny fiangonana fa tsy zay voasoratra amaran'andriamanitra. Maro ihany koa nanao fanekena mandray fanasany tompo kanefa ny fiainana na ny olana ao anatin'ny fiainana dia feno areta feno faharatsina feno fankala feno adila feno korotana ny fiainana manana resansement mosolona tao anaty fiangonana izy resanse eto vavaka fa rehefa antaniny izy dia afankaro loatra ny andriamanitra ny razana ny fianakaviana fananany arety fananany vola fananany saina reo rehetrarehetreo afarao dia tsika iverana ny abidiana finoa sopafa ny baibolonareo ty zany tena sopafana tsara afa tsy hoentina kosa ny baiboly amodietra filazana tsara araka ny mateo andiny toko fahavalo filazana tsara araka ny mateo toko fahavalo ny andiny ny fahadimy amin'ny roapolo mateo toko fafiry andiny ny vaky miretina tsara zaenera zany rehetra nanantona eo tena moazy ka nanao hoe tompo ondreo fa maty zahay
dimy amby roapolo ary nanatona izy eo dia namoa azy ka nanao hoe tombo ondreo fa masahy ao anaty samboty Jesosy dia samboaravoara ny onjy pianaka zay lava fa mahay mahakasika ny sambo mahay mahakasika ny lalan'ranomasina ary dia tsy misy iresahana amin'izay Jesosy efa vakina tsara le filazantsara io ao amin'ny Marka dia zao mikarana zay hoe Jesosy nafamonana izy dia nakory manakarivo zao mikenatsika dia misy olona mieriteta rehefa mamilamy iny fiainany fa tsy mila Jesosy tsy mila Jesosy ary feno olona mieriteta fa la ezaka atao no mahatongazo tafita la ezaka atao no mahatongazo tafita ao amin'ny fampianaratsika manty dia atao tsy dia jery mamonjy eto zany zao le olona ao anatin'ny fahasahoana dia mahatsiary le tombo zay matito faharoa amby folo dimy fahatelopolo 14 30 matio ato faharoa amby folo andimy fahatelopolo dia ro zay hoe efatra amby folo andimy fahatelopolo fa raha nahita ny rivotra izy dia natahotra ary raha vao niletika izy dia niantso hoe tompo ondreo ahy raha nahita ny rivotra izy dia natahotra ary raha vao niletika izy dia niantso hoe tompo ondreo ahy Petera dia mafana fo asain'ny tompona teteny amin'ny ranomasina ny samboarivary satria nandeha amin'ny ranomasina tompo mifety ny tontolo sy ny zavaboary reny satria tompo izy natsony Petera raha ianao ny tompo asaiko mandeha makeny aminao ary dia ahoana ny teny tompo mandehana manatona Petera nandeha aloha dia nandeha tsara eny ambony rano Prevena ninno così, e infatti lo teo. Nahita ny safoka nonda sy ny zavatra dia nielikery dia latsaka dia rehefa latsaka dia inona zavatra ny voaka tao mbata ondreo ahy tombo fodeo ahy novatsy ohatrany le nataon'le vahoaka marobe niaka efa niakana tamin'nara tao Jerusalema niaka hoe hosana ho an'ny zanaka Davida manambara mihitsy hoe ity Jesosy ity no mpamonjy ao anatin'ny teny maromaro amin'ny soratra dia maro mazava tsara mihitsy no mampamonjy any Jesosy Kristy lazaina mihitsy eo fiainana ambara rehetra io fa Jesosy no mamonjy dia lazainao anatin'izany fa nazo laka eran-tany ny atao hoe fivavahana kristiana anino ny fivavahana kristiana mazo laka eran-tany amin'izao vanim-potoana ihinantsika zao ary dia be da be ny olona saroto mihitsy raha atsony izy hoe raha tsy atsony izy hoe kristiana fa matetika zany ny fiainan'le olona miteny hoe kristiana io a dia misy zavatra tahaka an'le hita tao akory iny inona le tena zavatra hita tao akory iny araka ny tena zavatra tamintsika teo misy miaino zany satria tsisy mamany be masilasila fijangajangana misy jangajangana zay fa indrindra tao le Orléans le zanaka nanambady ny vavindray zanaka nanambady ny vavindray fa le tolona tao akorito na le fiangonana tao akorito tsy miraiky akory ao zanaka tsy miaraka an'ilay tolona tao akorito iza zavatra
fiangonana naray a Jeso Kristy akatsika zany efa misy vavaka zao a dia ity fiangonana Jeso Kristy Madagasikara. fa le fiainantsika anaty fiangonana ity dia misy fiangonana izy fomba fiaina izay maharikoriko an'Andriamanitra, fomba fiaina izay maharikoriko an'Andriamanitra ka tsy ahafahanao aminy fotsiny hoe afoko ny famonjena ary tsy ahafahanao amity fa tsy maintsy teteninao, tsy maintsy zakinao bakina. Zany no lazaina amin'ny Androany ity. Mana zany ny olona tonga ty anatin'ny fiangonana fa voageja zavatra maro samihafa, voageja ny fihetseham-po, voageja ny fomba fiainany ao anatin'ny ankonany, voafakoka na zavatra bebebe, sasany aho voafakoka ny zava-mahadomelina samihafa, ny sasany aho voafakoka ny fitiavan-kanina ary ny fitiavan-kanina mamafany ny tena mahafaty azy ankehitriny ka tsy antoka tsy tanora, tsy lehibe tsy kely, tsy manambola sy manga fa traka io avokoa ka lasa manana ny fiainany atao hoe kretanina. Kretanina kambo be telo kivony no Andriamanina rehefa tsy mahafanina izy efa sambaran'Andriamanitra ary mandray miteny ratsy ny amina, miteny ratsy ny fianakaviana rehefa tsy misy io. Ao amin'ny filazantsara fahaefatra, ino zany filazantsara fahaefatra? Filazantsara Jona. Dia zao no lazaina Jeso no ilay mamonjy izao tontolo izao. Inona moa Jeso? Samonjy izao tontolo izao arak'izao ino moa izao tontolo izao lazaina. Ino izao tontolo izao lazaina ny filazantsara fahaefatra io? Ilay olombelona jiosy sy ny tsy jiosy, jiosy sy ny jentelisy. Io zany mamarana-jaonina hoe izao tontolo izao. Lay olona, l'humanité. Misy erika zany zany fampifantarana olo zava-boahana sy sisa rehefa miresaka jaona. Fa tokony mahitana ho hainao tsara hoe rehefa miresaka jaona hoe izao tontolo izao atao hoe cosmos. Dia tsy izy zay fa ilay olona izay noharian'Andriamanitra tahaka ny eny. Hitanareo hoe Genesis andretsika namboatra olona tahaka ny endritsika, tahaka ny tarehintsika. Io olona tahaka ny tarehin'Andriamanitra io dia samy jaona. Dia io olona tahaka ny tarehin'Andriamanitra io ilay nandahan'Andriamanitra ka lafo kely ka. Naninona hono ilay olona? Lafo kely. Tsy miazona ilay tenin'Andriamanitra ilay olona. Ary dia eo no mahatonga ny olona zay tsy maintsy mila mpamonjy. Tsy maintsy mila mpamonjy. Ao amin'le ilay mpamonjy zao tontolo zao zany eresahanao zao na profeta ny faharoapefapolo sy fahafa hoe zao na fahaefatra andiny ny faharoapefapolo. Ahoana no lazaina ilay soratra masonao? Ilao Andriamanitra zany miteny betsaka amin'isika androany araka ny teny. Zao na profeta andiny ny faharoapefapolo iny no lazaina ao. Fa nanao tamin'ny raha vehivavy hoe tsy noho ny filazanao ihany no inonay fa ny tenanay no nandre tafantatray fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao. Vehivavy izy io? Samaritana. Rehefa ilay hoe nifatsakana sikara Jeso dia nisy vehivavy nanapina azy teo. Inona no ilay vehivavy nanapina azy? Sakara. Vehivavy zany tsy matsaka toatoandro zany. Fa teo Jeso mipetraka teo am-panjakana. Dia io vehivavy io ny Jeso vonjely. Fa io vehivavy io dia mivary teny. Zay na tonga teo misy lehilahy mitsakatsaka eo dia manatona ilay vehivavy andeha
Dia zao teneniny Jeso hoe omeo raha oso zay dia parany resaka zay zany matiamboany resaka omeo raha io le ataon'ny eglisikely taloha omeo raha dia atosokevitra ianao any nataon'ny eglisikely taloha rehefa nitakizy ankizy lahy ankizy vavokely sy ny sisa tsaratsara rehefa efa omeo raha zay le omeo raha fa ny zavatra tena tian'Andriamanitra azy io hoe Jeso mampany amin'ilay toerana misy ny bakaiza toerana misy ny azo tonga hoe dia fampiresaka tany vavy io dia jero tsara ilay ian'ilay resaka na tongan'ilay tenin'ilay vehivavy io hoe namarantanyfa fo zavatra rehetra satria tamin'izany andana tsy dia tia vatanao olo dia vavy tsy mananavy olo Jeso taminy tsy manavady ianao fa efa nanavadindimy ianao ary tsy vatanao le toeranao ankevy zany hoe rehefa eny na tsy vatanao raha resaka zany le vehivavy io dia mamamokotay aby vanano isatsegetsiny vita be ny olona manaharo ny fiainany amin'ny zavatra na vola na fanana na volamena na sisa misy raha olona manao azao lasa mandeha manao iny koresy mandeha matany an-dafo vatana velateo lasa manao zavakafa amin'ny vilany any izy dia mandefa vola ho an'ny zareo fa mahakao zany fa eny zany ny filazany tsara zany na ny famonjeny dia anafisy manitsy hoe mifatoka mifamingotra amin'ny Mesi na i Kristy mifamatotra amin'ilay Mesi na i Kristy ny famonjeny rehefa niona tamin'i Jeso reo le mpanaraky azy reo dia voalaza mihitsy hoe nisy fiovana mahakatra ny fiainany mahakatra ny aininy mahakatra ny tenany fiovampenitsy ao amin'ny fiainan'ilay olona rehefa malay an'i Jesosy hita fa rehefa miona amin'ity Jeso ity zay tsitsika teo hoe tamonjy dia misy fanafana ao anatiny misy fanavana ny teny ary dia hita mianjaanja ny fahavelomana zany nasehoan'ilay vehivavy tena nainy nandreo zareo sanapaka tsy le fanarahan'ilay vehivavy fa ozy sanapaka hoe ny tena nainy nandreka fantanay fa izy olo rehefa miresaka famonjena zany ianao dia misy mpamonjy misy vonjena ary reo vonjeny reo dia olona tsy afaka manao famonjena amin'ny tena na inona ataony ary zany ataony olona manota tahaka tsy mahavonjy tena ianao tsy afaka manao dafo famonjena ka afaka ny fiainanao ianao ka io le loto fiaina loto fitondrantena lotolomo aretina korotana ao anatin'ny fiainanao rehetra io tian'Andriamanitra hidirana inona no tena tian'Andriamanitra hiditra ao amin'ilay lotolom-piainana sy korota-piainanao aminao fa tena samy lasa anio korota-piainanao anatinao tovenao eo anatin'Andriamanitra matetika fitenen'ny olona manakeo anefa anota le olona natao nefa afaka mihitsy fa tsy vakily eo anatin'Andriamanitra koa tsy borana eo anatin'Andriamanitra
zavatra tena ataony fotoana tamin'ilay olona le tonga ity vabato rehetra zay tsy nanota taminareo ahoana ny fandeha oka nanota taminay be farafaneza zany miteny raha vehivavy Jesosy ilay vehivavy sisany Davida teo ilay vehivavy ahoana moa Jesosy vakotsy manareo manao fa amin'izao sisao impirotsika riavana tobe impiritsika nomifona tamin'ny fahotatsy kanefa le nataontsika sy ny fonana omaly ilay maverina andoahy ilobebaka venona zany am'zany fa ny olona bebaka zany a dia manao todi-kivo amin'ilay fahotatsy ka mitodika ao am' Jeso Kristy mifikita ao am' Jeso Kristy satria tsarony fa ilay raha Jeso Kristy no avoka ilay raha Jeso Kristy no famonjena ho azy Jeso zany tsy nampianaka fa tsy ny fanavotana nataony sy ny famonjeny ka ao ilay fanavotana sy famonjena nataony dia mampianaka ny olona Jeso ankapo rehefa nirahan'Andriamanitra ho tonga ota Jeso Kristy nirahan'Andriamanitra ho tonga ota i Jeso Kristy atao ota tao ny vehivavy antsoina hoe Maria Virgine satria taranaka-panota ilay Virgine tahakasy tahakanao mitorotoronina tamin'ny ota fa nanaiky midina sy ety tao Andriamanitra ho tonga nofo tamin'izany raha tsaronao fa Jeso Kristy dia midina tety amin'izao ity ahatonganao ho mpanompo ahatonganao voavela epoka ahatonganao ho afaka amin'ny fahotana any natonga Jeso ahatonga anina ahatonga atsika anina mbola misy teo afaka manety mbola misy teny tazonao mbola te iomby tahaka le teneny koa rehefa somaroka demoni ianao emiomby ary misy olona te iomby an'io ao amin'ny fiaina te anompolo ny demoni eo amin'ny fiaina ka tsy mola mila famonjena fa ho an'ny mpandray zao no lazay raha tena mpandray izy dia hoe miary zaka ny mpanambadiana Jeso Kristy zany a aizaka zany hoe zaka manambadiany Kristy hamiaina miomona mifamatona sy mifaniona amin'ny Kristy amin'izay atao ndraika dia zavatra tsy maintsy lazainy dia hoe Jeso dia fotsy Jeso zany dia manafana ireo fanandevozon'ny ota sy ny fahafatesana inona hoy ny ataony Jeso andevozon'ny ota sy ny fahafatesana any hoe misy olona anankiray zany efa olona anankiray dia misy fanahy vatana aina olona troisiétage zany olona tena miaraka amin'ny Jeso vatana aina fanahy fa rehefa mbola tsy miaraka amin'ny Jeso izy a dia mbola saratsara any ao ny vatana aina fanahy fanahy atao vonjeny zay nakoio fanahy atao vonjeny fa tsy maninona ny fahamontona sy ny fitoratena sy ny fanaraka amin'ny sinapon'Andriamanitra fa mety amintsika io ataontsika io dia mila mandinikena tsara tsika ahoana mila zay n'Andriamanitra hoe tena azonao ve ny famonjena rozy izy le tapany faharoa hoe
famonjena zany na amin'ny testamenta taloha na ao amin'ny testamenta vaovao dia ambarana mazava fa asa fampiran'Andriamanitra anafahany an'ilay nandika ny Bibly ka tokony ho veriferoina mandrakizay mba handraisaina dia misy gafo famonjena nataon'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha. Drafo famonjena nataon'Andriamanitra ao amin'ny testamenta taloha niaika avy amin'ny fanekena nataony tamin'ny Abrahama, fanekena nataony tamin'ny Noa, fanekena nataony tamin'ny Mosesy, fanekena nataony tamin'ireo sisa tao amin'Israely niaraka amin'ny fanadevozana. Io fanekena nataon'Andriamanitra io no ilazana ny famonjena ary io nataony anaova fanekena vaovao ho antsika ao amin'ny testamenta vaovao. Rehefa nanao fanekena vaovao izy a dia hijery Kristy ny fanekena vaovao nataon'Andriamanitra tao hanatonony ho faty ao amin'ny azo fijaliana mamela eo atsika. Ilay fanahin'Andriamanitra no miasa hanatanteraka ny famonjena sy ny fanavotana ary ny tena hevitr'Andriamanitra dia izay maty ao amin'ny finoana ny asa fanavotana nataon'i Jesosy Kristy dia atsangany amin'ny maty, izay maty amin'ny finoana sy ny fankatoavana ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy dia atsangan'Andriamanitra amin'ny zany milazana voalohany na dia maty aza izy eo velona iray ka ny fanavotana na ny famonjena dia fahariana vaovao no ilay rahan'i Jesosy Kristy izay nalafany hamonjena atsika. Te hiara-ilay fakitra manejany fiainanao ve ianao? Teo afaka ve ianao? Dia Jesosy Kristy miteny antsika hoe mankaneza aty amiko ianareo rehetra izay miasa fakitra sy mavesatretana fa izaho antenareo fijahara. Ka ilay finangan'Andriamanitra zany dia tsy ho an'ilay vahoakan'ny Israely ihany akory fa ho an'izao tontolo izao. Ilay izao tontolo izao lazay Jaona dia ilay olombelona manontany no ahafahan'Andriamanitra ka afaka mihavana amin'Andriamanitra indray. Azonareo vakiny ireny any anatin'ny Efesiana voalohany efatra andininy faefatra ambin'ny folo manondro ny mpino ny lioka faharoapolo andininy fahavalo amby roapolo, ny Kolosiana voalohany andininy faefatra ambin'ny folo tena tafiditra ao amin'ny dafo famonjen'Andriamanitra. Ianao tonga eto tafiditra ao amin'izany dafo famonjena izany ianao ary tian'Andriamanitra hatsangana ho zanany. Averina mankareo fa tsy mahavotsy teny ianao fa tsy maintsy manatona an'ilay mamonjy itsiza fa Jesosy Kristy. Zany no averin'Andriamanitra. Ary ilay zanak'olona dia natolotra ho moana eo amin'ny azo fijaliana. Any no vakitsika teo. Tsy hoe nosamorony manambaiza na nosamorony milisy na nosamorony miaramily Jesosy fa natolotra. Natolotra. Lay Andriamanitra nanolotra azy, lay fahefan'Andriamanitra, lay fitiavany amin'Andriamanitra azy no ananora ny tenany. Fa tsy misy etỳ ambony tany mahatonja ny herin'i Jesosy. Voany teny fotsiny ary izany izy ina zavatra darapitra daholo ilay. Ity Andriamanitra izany izy ity no Jesosy Kristy mpamonjy izao tontolo izao. Mety venao iaraka aminy. Raha nahariny olona Andriamanitra dia natao tahaka ny eny izy. Saingy any simbana ny devoly sy ny Satana fa voasaraka amin'Andriamanitra ianao.
Hitanao fa ilay Andriamanitra
toetra ho fiainanao dia ianao mamaly miantso vonina maly miantso anao eno tsara fanazavan'ny tompanao ray a raha ao andeha ody zany ao dia hoe za maly miantso anao jesoa mazavako fa raha tsy maty eo amin'ny azo fijaliana mihitsy ianao tsisy fiainanao a tsisy fiainanao amin'ny talana tsisy fiainanao amin'ny amponana tsisy fiainanao amin'ny fiamonana dia arao fampianarana dia zao ny teny mizakaraisoa tamin'izy zany ny fampianarana ka izay tana Tana. tana zay anary manaria ho an'andriamanitra eo voninahitra amen